misy ianao eto Madagasikara mijery ny télévision malagasy dia fifaliana ao anay ekipan'ny Météo Madagasikara trano mandroso tokantranao amin'ny alina ity dia tsy mbola nafen'ny fepetra maharivo-doza azy ilay tangoron-drano dia narahantsika maso tato amin'ny fatriny lakan-dranony Mozambika ato fa mbola mitohatra amin'ny fanaraha-maso azy amin'izao fotoana izao mitondra rivotra 5-10 kilometatra isan'ora izy etsan-dan'izay mahery ny rivotra vokatry ny ity tangoron-drahona ity ny any amin'ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara iray manontolo iny ka izay no mahatonga ny filazana miloko maitso na ny filazana fanairana voaray ny faritra atsimo andrefana bebe ihany koa ny rotsakorana ny amin'ny morontsiraky melaky sy mena be iny amin'izao fotoana izao ka noho izany dia mbola voatazona hatrany ny filazana miloko mena noho ny fahabetsahany rotsakorana amin'ireo morontsiraky melaky sy mena be voalaza teo ireo etsan-dan'izay koa dia tsy tokony hiandrika mihitsy ny mpampiasa ranomasina ny amin'ny morontsiraka andrefany Madagasikara ny morontsiraka atsimo ray manontolo ary ny morontsiraka atsimo atsinanana iny satria misy ny alondrano vaventy izay ahina ho avy amin'izany faritra izany eny ary ny mandrafitra ny toetry ny andro araka ny voalaza izany dia ny toetrandro faritan'ny tangoron-drahona lehibe izay ao amin'ny lakan-drano Mozambika dia ihany koa ny mousson ny talio hoy isika malagasy dia ndeha reo izay rentsika akaiky ny vina ny toetry ny andro ho amin'ny rapitso hoe ho amin'ny maraina dia hilatsaka sahary ny orana malefaka araka ny voalaza teny am-piandohanany amin'ny morontsiraky melaky sy mena be iny mahazo ny atsimo andrefana sy androy ary anosy ary atsimo atsinanana izany homalomaloka kosa ny andro ny aty amin'ny faritry ny avoatany ray manontolo fa dia ifandimby eo ny rahona sy masoandro ny any amin'ny faritra sisa ho amin'ny rapitso tolakandro ary anoram-baratra ny morontsiraky melaky ray manontolo iny arak'izao hitantsika amin'ny sary izao andrahoana na andrahoana vitsy kosa ny any amin'ny tendro ny avaratry Madagasikara mahazo ny boeny sy betsiboka aloatra mangoro ary ny aty amin'ny faritra atsinanana dia anorana avokoa ny amin'ny faritra sisa izay tsy notononiko teo fa ho bebe ny rotsakorana ny atsimo atsinanana sy ny faritany Tsoliara ray manontolo raha mahakasika ny maritana indray dia toy izao manaraka izao ny Antsipiriano amin'ny rapitso maraina ny faritany Antananarivo sy Fianarantsoa 20 hatramin'ny 20 degré celsius ny faritany ny faritra morontsiraka kosa dia mandina 3 hatramin'ny 5 degré celsius ho amin'ny rapitso tolakandro ary ny maripana mafana indrindra izao dia any faritany Tsoliara sy any Maivatanana any 5 degré celsius tsy hoadinona ianao raha mikasa hivoaka ivelany Madagasikara fa dia ifandimby indray ny rahona sy masoandro raha amin'ny rapitso Nairobi Bangkok Johannesburg ibalika be ny masoandro any Milan any andrahoana kosa ny andro any Paris dia ifandimby ihany koa ny rahona sy masoandro raha ho amin'ny rapitso ny Comore andrahoana ny andro any La Réunion anorana avokoa ny Maurice sy Seychelles dia hatreo ireny ny météo antsika amin'ny fiteny malagasy fa amin'ny ala ty mametraka ny mandra-peonao amin'ny rapitso indray veloma toko raha mahazo ny filazana miloko maitso na filazana fanairana dia midika faharoa hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hahatongavany rivo-doza izao avy ary ny tokony ataoko tsy miandrika intsony aho mba mafisiko ny trano mampilazy ireo tompona andraikitra raha mahita azy mety hitera-doza tehiriziko amin'ny toerana azy hoantiko ireo atao tantaratasy sy fanafody tsy njofoko manokana ao anatin'izany ireo olona marefo sy manana fahasembana ary manaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny rivo-doza aho